mba ho fanomezam-boninahitra sy ho fahatserovana ireo namony ainy noho ny tolom-panafahana 7,770 dia tsy nanadino izany androany ireo mpanaradiany filoha teo aloha Didier Ratsiraka mivondrona ao amin'ny RPR na ny Rassemblement Partisan Ratsirakista. Tonga tetsy amin'ny tsangam-bato ny mahery fo izy ireo androany ary dia nitondra fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana. Voalohany aloha misy andriamatoa Didier Ratsiraka izy no nanangana ny reto fahatsiarovana ny mahery fo teto Madagasikara. Ary ny farany izy andro ny 29 mars izy no nalefa. Ka izay tsy mahafoy azy dia rehefa tonga ny 29 mars dia tianay izy nametraka voninkazo. Nahazo lalana tamin'ny manam-pahefana préfet sy ny rehetrarehetra teto Tamatavy izay dia avy izay dia nametraka anao an'ilay fametrahana voninkazo. Izay atao tsy izy moa fa mbola ampikambiny kely ataontsika hoe RPR izay izany hoe zany Rassemblement des Partisans Ratsirakisme izay io. Ka io fikambanana io zany avy Antananarivo izy no sorona fa izay tetiko mba hanao an'ilay ny any Tamatavy satria eto ny tena foibeny Ratsiraka zany. Izay nahatonga anay nanao hoe alao izay koa mba hanao koa ty Tamatavy. Zareo tsika zao io ny voalohany manao aty amin'ny faritany zareo ny voalohany nanao tany. Fa ela zareo nanao azy. Misy amin'ny reto mpikambana avy ao amin'ny RPR Toamasina ireto moa niara-ny voina nandritra ny hetsiky ny taona 2024 teto izy ireo dia nitondra ny fitarainany. Za zany anisan'ny victime 2002 fa mbola tafajoro jusqu'à ankehitriny ka dia zahay io nangataka mba hosionitra ny olona voasazy ny 2002 iny. Vita ny fangatahana mipetraka any iny fa nidiny CFM efa nanaiky ny CFM fa ny afaran'ilay izy zany tsy azo atao manefa mandoa an'ilay vola raha tsy voaloha vitany ny décret d'application. Io décret d'application ito dia any amin'ny ministère ny fitsarana misy azy. Fa tsy fantatra anay hoe efa ho telo taona io décret d'application miolanolana eo. Nefa zahay reto mihitsy ny tegna olona sahirana indrindra victime tamin'ny 2002. Leny darofana godibasy nasesy niakatra tagny Antananarivo natsofoka en prison ta Tsiafahy dia tao zany nahatory tao antaonany maro tao Tsiafahy. Ankehitriny izay mangataka an'ilay onitra izay ka dia mba aoka izay fa mafy loatra nahazo antsika teto Tamatavy indrindrandrindrany mba eritrereky nidiran'ireny zanadambo teto tanàna eto iny lanja basy inona to nefa ny fanarana tamin'inany oka manangana saim-potsinareo izy okanareo tsy hoisy raha mandriaka ataonareo aty amin'ny Tamatavy na anaiky zareo voalohany nefa nivadika zareo raha vatseo. Izany mampalahelo amin'ireny asan'ny zanadambo ireny ka dia zao zahay mbola ty foana mandrakizao tsy misy pahatsiaro ka mangataka olona mba hatsiaro anay any ambony any fa matetika fa tsy mbola misy mpahazo indrindra fa io ny repoblika zay efa mimbetsaka zay nangataka fiongana taminy na teto Toamasina na tany Antananarivo fa tsy mahazo atao ny demande d'audience petrapetraka any misy firy isika tonga any dia mametraka demande d'audience tsy omendry efa inefatra zay tsy rangahy ny colonel anankiray io tagny Ambotsirotra nangataka audience tsy nahazo zay tsy fantanay ny antony na zay le victime io ve tsy tsaroanay audience fa olo rehetrarehetra ito mahazo audience dao lany aminy ka mba mangataka zay mba azo audience aminao monsieur le président. Manoloana ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena moa amin'ity taona 2024 ity dia nilaza ireto mpikambana avy amin'ny RPR Toamasina ireto ny amin'ny tokony ampitsaharana ny ady la politika misy eo amin'ireo samy mpanao politika eto Madagasikara. Tsy vahaolana velively mihitsy ny ady la politika ny ady seza atao amin'ny fifidianana fa tokony hifanaraka
hoe tia ny lany dia lany izay dia fa i raha ifandona ohatran'igny tsy hafa tsy pointsy izy ry zalahy taloha raketriny tsy pointsy mihitsy ny mandeha manao la politika fanenjika mibala basy andrisika olona hifidy mandatsahavato normal reto ko aza misy tsy mandatsahavato zany fa alatsahany vatonareo fidiny lay tokony olona anaty eritreritra ao ka zay lany eo oka tsy adivana ohatra tamin'ny 2002 ny lany